ry amparibe famonjena mahatahiry ny finoana mifankaty mazoto amin'ny fanompona ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo hanome voninahitra an'Andriamanitra isika ka hidera sy akalaza azy. Miobia an'Andriamanitra ry tany rehetra, mankalaza ny voninahitry ny anarany, ome voninahitra izy ho fiderana azy. Lazao amin'Andriamanitra hoe endre matahotra ny voninahitrao, ny fahalehibeazany herinao no hikoizany fahavalonao anao, ny tany rehetra kalazanao eo anatrianao ka iakoaka eo aminao, eny ankalaza ny anaranao masina izy. Amen. Ivavaka sika riavana. Tompo, tonga ny fotoana zay hanatrehanay anao amin'ny alalan'ny fampianarana zay atao, dia ny fandiniana ny boky filazantsaranao Jesosy zay nosoratany Jaona. Efa fanaonay zany tompo, andritra ny fotoana vitsivitsy lasa zay, kanefa noho zao antony fioboana tanteraka de tsy afaka miaina an'izany eo anivon'ny fiangonana intsony izay, ka de manohy zany eo anatin'izao serasera ampitahin-davitra izao. De miteza eo anivonay tompo, na izahay zay manatanteraka mampita an'izany ho an'n'isa tokantrano sy n'isa mpianakaviana any amin'ny toerana misy azy avy, na ny fianakaviana isan'ny tokony ao amin'ny tokantrano zay toerany. De amin'ny anaranao Jesosy netiny maniry sy moanao zavavaka zany, ka ny fanainao masina ho ambomba sy ameno ny fo amampananay, andraisanay sy anoloranay ny zavatra rehetra ho an'ireo olona roa Jesosy. Misaotra mpamonjy eo. Amen. Ry avana malana ho amin'ny tompo, faly ny fo mifankahita sy mifanatritava amintsika indray ao anatin'izao serasera ampitahin-davitra izao. Raha ny zava-misy eo anivon'ny fiangonantsika dia somary manjombona isika ankehitriny. Manjombona satria betsaka ireo havatsika, namatsika, ray aman-dreny, anada, rahalahy, rahavavy izay nodimandry eo amin'ny tompo, kanefa tsy ataontsika mahakivo zany satria ny tompo no nanome izy no manaisotra isaorantsika ny tompo eo amin'izay rehetra tanterahany. Fanazavana dia ny aty am-piandohana no ataoko araky ny voalaza atao anatin'ny vavaka teo dia ny hoe isaky ny zoma hariva isika dia manao fampompivavahana manomboka minora sy fefaneo, ary izany fampompivavahana zany dia noezahanao tanterahana ity fampianarana ity indray mandeha isam-bolana, kanefa nandritry ny fotoana maromaro zay tsy afaka nanatoto isika, de nanentana izahay ny hamakitsika ny boky tamin'ny alalan'ny fandaminana, namena taratasy kely isika, ka izao zany isika dia hanaraka ny dinidinika rehetrarehetra sy ny fampianarana mba ahafahantsika manohy hatrany an'izany. Ny antony hianarantsika ity boky ny filazantsaran'i Jesosy zay nosoratany Jaona ity dia hanamafisatsika lay fampianarana ny amin'ny tendry mialoha rososona na ny double prédestination, zay fampianarana ny Église réformée manerana ny tany, miazona ny fampianarana madio zay natolotry Jean Calvin. Izany dia ao anatin'izany filazantsarany Jaona zany no tena miasikasina sy manondro mivantana ity atao hoe double prédestination ity, na fanendrena mialoha rososona natao ho an'ny olon'Andriamanitra ity. Ka dia eto zany isika mba ho fahatanterahany zany dia manohy isika amin'ny alala zao ampitahin-davitra izao. Ny faharoa zay dinidinika foy zay atolotra ho atsika dia ny hoe ny filazantsarany Jaona de efa nanokanatsika boky kely, namidy tamin'ny vidiny mora moa izany dia ny 2,000 ariary ny boky anankiray. Io moa zany dia nanolorana atsika ny amin'ny dinidikany amin'izany filazantsara zay misoratany Jaona zany, ary koa nanolorana atsika
ny amin'ny hoe ahoana moa no alalàna fa ity andinitsoratra masiny ity de miresaka sy manambara momba n'zany tendry mialoro rososiny zany. Ary ny fahatelo a de ao anatiny boky kely io koa no ahitantsika ireo lay andinitsoratra masina mivantana zay nosoratany Jaona tamin'ny fanambarana navoakan' Jesosy Kristy. Zay zany ao anatin'ny boky kely. De nidikan'izay zany a de ny hoe manaraka n'ity fotoana ity isika karaha manana an'izay boky kely zay de vo mainka manan-karena ny fahalalantsika. Tsy manana an'izay moa tsika azotsika mbola vidiny zany a rehefa misokatra soamantsara ny fiangonana. Ary eto zany a de tarihana an'izaytsika fa ny bokyny Jaona manontolo no resahantsika satria ao anatiny zany boky filazantsara Jesosy zay soratany Jaona zany a de miresaka mikasika ny momban'io manomboka hatrany amin'ny fiandohany ka dia any amin'ny fiandohana zany a no resahantsika anakaratsika n'zany. Ary rehefa tonga amin'ireny mivantany reny no sika de reny mivantany reny no ivalaparatsika ao anatiny zany fandiniana ny soratra masiny zany. Koa arak'izay efa nampitaina tamintsika dia ny Jaona toko voalohany sy ny Jaona toko faharoa io zany a no resahantsika sy anomboana izao fampianarana zao. Dia isika efa namaky an'izany tany an-trano a fa mitondra amintsika kosako ny famitinana izany ambaran'ny toko voalohany sy ny toko faharoa izany. Ary io fampianarana momban'ny filazantsarany Jesosy soratany Jaona io a no tanterahana eto amin'ity fizarana voalohany ity. Ary ny fizarana faharoa kosa de reo teny sarotra sy fanontaniana zay napendrakitsika tamin'ny fotoana namakina izany boky zany. Ary ny fahatelo sady farany amin'ny fandaratsika dia ny filazana sy fanambarana amintsika ny aminy hoe tendry mialoha rososona ao anatin'ireo toko voalohany sy ny toko faharoa reo. Zay no ela riavana fa androsisika. Ny toko voalohany a no rosotsika amin'izao fotoana izao. Io toko voalohany io a de mizara telo no anaovantsika azy. Mizara telo satria ny fizarana voalohany ao anatin'izany a dia ny fitariateny no raisitsika eo amin'ny andininy voalohany ka hatrany amin'ny andininy fahavaloamby folo. Ireo zany a de fitariateny avokoa. Ary ao anatin'ny fitariateny io a de misy zanan-kevitra anakefatra zay aroson'ny Jaona ao anatin'izany. Ny voalohany amin'izany a de ny hoe nanambaran'ny Jaona ny toetriny teny sy ny nataon'ny teny. Nanambaran'ny Jaona ny toetriny teny sy ny nataon'ny teny eo amin'ny andininy voalohany io a ka hatramin'ny andininy fahadimy. Ao amin'io Jaona de milaza ny teny ho Andriamanitra ary manambara ny teny ho mpahary ihany koa. Ny faharoa dia ny fanambaran'ny Jaona mpanao batisa sy ny amin'ny mazava zany no voarakitra sy voasoratra ao anatin'izany. Io de eo amin'ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahavalo no resahany Jaona zay mpanoratra eto ny momban'izany. Ny fahatelo a ao anatin'ity fizarany ity de ny hoe ny nataon'ny mazava. Inona ny nataon'ny mazava de ambariny eo ihany koa ny nataon'ny mazava manomboka amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahatelo amby folo. Rehefa mamaky ny baiboly sika de mahita n'zany a fa milaza an'io a ireo andinin'ireo isaky ny paragrafy a zany aloha hevitra atolotra atsika zany. Ary ny faefatra farany zany hoe ny paragrafy faefatra farany ao anatin'ity atao hoe fitariateny ity a dia ny filazanany hoe ny teny de tonga nofo sy ny momba io teny io. Zay zany a no nolazainy eto. Eo anatin'io zany a de ny andininy faefatra amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby folo no resahany zany. Eo zany a no hanomboana ilazana sy anamparana ary anondrona ny aminy hoe jesoany io teny zay ambary io. Jesoany io le teny Andriamanitra, teny mpahary zay lazaina io. Zay zany a no fizarana voalohany ao anatin'ity toko voalohany ity ao anatin'ny fitariateny zany. Ary ity fitariateny ity matono velabelarina sy no hazavaina tahaka zany a arak'izay nanoratany Jaona azy de satria votoatiny zavatra rehetra ho lazainy Jaona manerana ny boky manontolo zany.
ny fizarana faharoa anatin'ny toko voalohany a dia ny nanambarany Jaona Mpaino Batisa any Jesoa. Jaona Mpaino Batisa dia nanambara ny Jesoa ary ao anatin'io izy a no miteny azy manomboka amin'ny 150 zany a ka hatrany amin'ny 430 ary io fizarana faharoa io dia mizara 4 ihany koa amin'ny ankapobeny. Ny fizarana voalohany ao anatin'izany a dia ny fanontaniana nataon'ireo mpitondra fivavahana any Jaona Mpaino Batisa. Nanontanian'ireo mpitondra fivavahana ireo Jaona Mpaino Batisa, iza moa ianao? Eo amin'ny 150 ka hatramin'ny 720 no misy an'izany dinidinika izany. Ny faharoa dia ny valy ny fanontaniana nataon'ny Jaona Mpaino Batisa tamin'ireo zay nanontany azy ireo. Eo amin'ny 120 ka hatramin'ny 720 no ahitantsika azy ao anatin'izany. Raha mamaky sika ao anatin'ny baiboly eo anatrehantsika dia hitatsika fa paragrafy faharoa no misy an'izany. Eo amin'ny paragrafy fahatelo na ny fizarana fahatelo amin'ity atao hoe ambanimasontsika ity dia ny nandrony Jaona Mpaino Batisa any Jesoa. Io dia eo amin'ny 520 ka hatramin'ny 130 no tantarany an'izany. Jaona dia nanondro any Jesoa eo, nampahafantatra any Jesoa teo amin'ny mpianatra. Ary ny fahaefatra farany ao anatin'izany fizarana faharoa lehibe zany a dia ny hoe ny fijoroany Jaona Mpaino Batisa vavolombelona ny amin'ny Jesoa. Mijoro vavolombelona Jaona ny amin'ny Jesoa. Ary io a dia amin'ny 530 ka hatramin'ny 150 mila zany ny filazantsaranyzany. Manaraka an'izay a dia eo amin'ny fizarana faefatra mialatsiny a 230 ka hatramin'ny 430 a dia andininy teo. Ny fahatelo sady farany ao anatin'ity toko voalohany ity dia ny hoe ny nahazoan'i Jesoa mpianatra voalohany. Ny nahazoan'i Jesoa ireo mpianany voalohany. Io dia manomboka amin'ny 530 ka hatramin'ny 150 no misy an'izany. Ary ao anatin'io fizarana fahatelo amin'ity toko voalohany ity io dia misy zanam-pizarana 4 ihany koa. Zany hoe misy paragrafy 4 ao anatiny ao. Ka isaky ny paragrafy zany a dia nomeko lohahevitra mba azontsika mitilana azy halalantsika ny hevitra zay lazainy ao. Ireo roalahy mpianatra Jaona Mpaino Batisa nanaraka voalohany any Jesoa. Zany hoe mpianatra Jaona ireo zany a dia rehefa naheno ny resaka sy nataon'ny Jaona dia nanaraka any Jesoa. Zay ny tantara hitantsika eo. Eo amin'ny 530 ka hatramin'ny 530 no misy ny dinidinika io a sy milaza an'izany. Eo amin'ny 150 ka hatramin'ny 270 zay zany le paragrafy faharoa dia ny amin'ireo mpianatra voalohany sy ny anarany. Nomena mihitsy ny anaran'ireo mpianatra voalohany ireo a sy ny anarany. Nareo mamaky ao anatin'ny baiboly a dia malala iza moa zany a ireo mpianatra ireo satria voasoratra ao anatin'io a atao hoe paragrafy faharoa io a ny anaran'izy roalahy dia Simona Petera sy Filipo izany. Ary ao anatin'ny paragrafy faefatra dia ny amin'ireo mpianatra faharoa sy ny anarany ary ny momba azy. Zay indray no lazainao a ary zay no tondron'ny Jaona ao anatin'ity paragrafy fahatelo ity. Ny fahatelo amby efapolo ka hatrany amin'ny 470 ho ahitantsika azy. Ary ny farany ao anatin'ity toko voalohany ity a sy ity fizarana fahatelo ity zany hoe paragrafy faefatra zany mamarana azy a dia ny amin'ny Natanaela arak'izay nolazainy Jesosy Kristy tao anatin'izany boky filazantsarany Jesoa soratany Jaona izany. Ny 770 ka hatramin'ny 150 no ahitantsika anio. Eto sika dia hiditra avy hatrany eo amin'ny toko faharoa arak'izay efa omenantsika raha teo. Ato amin'ity toko faharoa ity a dia zao ny zavatra hitantsika. Voalohany a ao anatin'izany toko faharoa zany a dia mizara roa lehibe izy amin'ny ankapobeny. Ka ny fizarany voalohany zany a no atolotra antsika izao. Ny fizarana voalohany a amin'izany toko faharoa zany a dia ny hoe ny nampodiany Jesosy ny rano ho tonga divay taokana sy ny nakanesany tany Kapernaomy. Io moa zany a dia eo amin'ny Jaona toko faharoa
ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambe folo no miresaka an'izany. Zay le fizarana voalohany amin'ity toko faharoa ty. Ao anatin'io de misy zanam-pizarana efatra ihany ko. Ny voalohany dia teny fampidirana zay nataony Jaona hitantarana ity atao hoe nampodiny Jesosy Kristy ny rano ho tonga divay tany Kana ity. Ka io eo amin'ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa no hitantarany azy sy ilazany azy ho aiza moa Jesosy reto mpianatra ary ny reniny reto de hoany amin'ny fampakaram-bady olona anankiray zay nanasa azy. Eo amin'ny fizarana faharoa na paragrafy faharoa ao anatin'izany ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahavalo ny resahana eo dia ny fahagagana voalohany nataony Jesosy amin'ny mamesia azy. Zay ny resahana eo satria ao anatin'io ny tantarana zany atao hoe fanovany Jesosy Kristy ny rano ho tonga divay zany. Eo amin'ny fahatelo na paragrafy fahatelo ao anatin'ny toko faharoa ty de ny amin'ny rano tonga divay tao amin'ny fanasana, rano tonga divay tao amin'ny fanasana, zay nampitolagaga ny olona sy nanaitra ny olona satria fahalaniny divay zay aroso kanefa nisy rano tonga divay zay naroso ka divay nampitolagaga tokoa. Eo amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafolo ny resahana an'izany. Ary ny farany moa ny paragrafy farany dia ny paragrafy fahaefatra zany dia ny feny tantara sy ny diany manaraka no resahana tao anatin'io. Ka eo amin'ny andininy faraky amby folo ka hatramin'ny faharoambe folo no resahana mikasika amin'izany. Ny fizarana faharoa lehibe ao anatin'ity toko faharoa ty dia ny niakaran'i Jesosy tany Jerosalema tamin'ny Pasika sy ny nandroany ny mpivarotra ary nanesorany ny varony hiala teo amin'ny kanjan'ny tempoly. Zay zany no hitantsika eo soramandry ao anatin'izany toko faharoa eo amin'ny andininy fahatelo amby folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo izany. Ao zany de hitantsika paragrafy telo zany hoe fizarana na zanam-pizarana telo ihany ko. Ny voalohany de Jesosy namonjy ny Pasika tany Jerosalema sy nanadiovany tempoly. Io zany no resahanao. Io de ny andininy fahatelo amby folo ka hatramin'ny fahaenina amby folo no manambara an'izany. Eto zany ao anatin'ny Jesosy Kristy zay indro ankehitriny fa efa natanteraka ny asa mesianika zay ho totosainy de io izy namonjy ny Pasika tany Jerosalema io sy nanadiovany tempoly zay no zavatra nitranga tao anatin'izany. Ny faharoa dia ny fanontaniana samihafa zay nataon'ny Jiosy ny antony nanatanterahany an'io fanadiovana ny tempoly io, zany hoe nandroany ny mpivarotra sy ny sisa sy ny teny zay nataony Jesosy Kristy de nanontaniany Jiosy hoe inona ny antony anaovanao an'izao. Dia eo amin'ny andininy fahafito amby folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo no miresaka an'izany. Ary ny mamarana azy ao anatin'ity toko faharoa ity de ny hoe maro ny nino an' Jesosy tamin'ireo olona zay nanatrika an'izany fotoana zany fa Jesosy mahalala ny azy. Maro ny nino azy fa Jesosy mahalala ny azy. Ao anatin'izany ny filazana ery amin'ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo no miresaka an'io. Ao Jesosy no miteny hoe maro ny nino azy ozy izy Jaona ao anatin'ny manoratra ny tantara fa Jesosy tsy natoky reo olona maro reo afa-tsy ny olombitsivitsy zay efa nanaraka azy raha teo. Ry havana manana ao amin'ny tompo zay amin'ny ankapobeny ny toko voalohany sy ny toko faharoa raha omem-panazavana ka fehezina sy atsidika amitsika ny hevitra zay ambara zany toko voalohany sy ny toko faharoa zany. Ny voalohany zany dia ny fanambarana sy filazana fanomezana mialoha ny votoatin-kevitsy ny soratra masina zay soratany Jaona mba halalantsika hoe iza marina moa Jesosy. Ary ny faharoa kosa dia nentina ny lazana ny ainga voalohany na leony Jesosy ny mamesia azy tonga ity ambany masoandro. Fa hiditsika ato amin'ny fizarana faharoa lehibe indray. Ny fizarana faharoa lehibe
zay resantsika ao anatin'izany ny voalohany moa dia fampianarana ity bokon'izao ity, fa ny faharoa kosa dia fanazavana ny teny sy ny hevitra sarotra ao anatin'izany toko voalohany sy ny toko faharoa zany. Andeha hojerentsika ny toko voalohany ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy, asiantsika teny kely io satria bebe ny teny sarotsarotra ao anatiny io ka ilaina fanazavana. Isan'izany voalohany dia ny amin'ny atao hoe fanambarana hoe tamin'ny voalohany, tamin'ny voalohany. Io zany no teny isany tsy maintsy tokony hazavaina. Ao anatin'ny baiboly dia misy filazana roa amin'izy io, ny ray ary amin'ny Genesis toko voalohany ary ny ray io eo amin'io faharoa tamin'ny voalohany. Io zany dia entiny ilazana fanombohan-javatra, kanefa zany tsy mitovy io le tany amin'ny Genesis. Taty amin'ny Genesis dia ilazan-javatra hanombohana faharina zay, fa eto kosa zany dia tsy filazana faharina fa efa ilazana ny zavatra tany aloha be tany zay tsy fantatra ary tsy mbola nisy zavatra ary akory azy dia nambara io filazana io. Ka entina miteny zany ny aminy hoe tsy nisy ny andohany fa tany am'izay no heverina fa any alohabe any, dia zay no aseho ao anatin'izany. Dia ny teny faharoa zay manahirana ihany koa ao anatiny eo dia ny hoe ny teny zay natsoina amin'ny teny grika hoe logos. Io teny io logos dia natao hoe parole amin'ny teny frantsay ary natsoina ihany koa hoe verbe. Ireo teny anankiroa hoe parole sy verbe ireo zany dia teny nalain'ireo atao hoe apologiste na apologete, ireo olona miaro ny fampianaran'ny fiangonana zany. Entina ilazana ny amin'ity atao hoe logos izay nampiasaina ity. Ka ny teny hoe logos dia nentina nanondrona any Jesosy Kristy zany. Ilazana ny aminy hoe Jesosy lay Andriamanitra zanaka dia Andriamanitra efa nisy hatrizay. Ary zay ny ilazana an'le teny hoe tamin'ny voalohany, zay mbola tsy nisy na inona efa tao izy, efa tao amin'Andriamanitra izy, efa teo amin'Andriamanitra izy ary ten'Andriamanitra izy. Ary rehefa tonga ny faharina dia mpahazy izany logos zany. Ny faharoa dia ny ilazana tamintsika ny hoe tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ny teny. Ety ny ilazana zany hoe ny fisian'Andriamanitra dia niara-nisy tamin'Andriamanitra izy. Andriamanitra tsisy namorona dikan'izany, tsy zavaboary noforona ihany koa zany any logos fa Andriamanitra. Manaraka zany dia hiditrisika ny ilazana ny hoe io zany ao anatin'ny filazana sy fanazavana ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia ilazana ny hoe ten'Andriamanitra ny Jesosy ary mpahary mihitsy izy ary asa nataony zany faharina izany. Ao aminy misy fiainana ary izy le ambara fa mazava ao anatin'izany toko zany. Manao isika eo amin'ny toko voalohany ka ny andininy faha 2 amin'io dia milaza ny mpanoratra Jaona io mpanoratra io, Jaona apôstôly mpianatra Jesosy zany hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Misy tamintsika nametraka fanontaniana hoe inona ny tena hevitra zany. Eto dia azavaina amintsika fa ny teny fikasana zay nomen'Andriamanitra dia nanomboka teo amin'ny Abrahama no tena nazava. Fa ny teny voalohany zay ilazana momba an' Jesosy fa tany amin'ny bokin'ny Genesis zay efa hita tao anatin'ny fotoan'andro zay nanomezana ny didim-pitsarana mikasika ny fahotana zay hita sy nipoitra tao amin'ny Saideny dia nomena ny didim-pitsarana fa ho avy ilay mpamonjy ka izy ny anorotoro ny lohan'ny menarano. Io zany le atao hoe proto évangile any anatin'ny testamenta aloha, zany hoe ny filazana mialoha ny amin'ny filazantsara, ny andresena sy ny amonjena ny zanak'olombelona zay nandovo zany fahotany zany. Ka ao anatin'io dia namorona mbola nanohy ny asa mpamoronan'Andriamanitra
fa ny famoronana nataon'andriamanitra indray dia niendriky ny famonjeny zany ka ny famonjena dia nototo sain'andriamanitra tamin'ny fifidianany olona mba handray zany famonjely zany ka itoizany zany raha mpamonjena tanterahan'andriamanitra zany nifidy any Abrahama izy ary dia i Abrahama zay nino azy fantatritsika tsara ny tantarany Abrahama sy ny tokantranony ary ny fiainany ary ny zanany zay antsoina hoe Isaka ary tao anatin'izay dia finoana no nanamarinana ny Abrahama azany finoana zany no mahatonga ny Abrahama hoe ray ny finoana ary ray nandova teny fikasana ihany koa izy ny amin'ny famonjeny dia tao anatin'izay ny taranaky Abrahama zany no nandovy zany teny fikasany zany ary ny taranaky Abrahama dia voafaritra amin'reto laharanyreto hoe avy amin'ny Abrahama, Isaka ary Jakoba. Ireo zany ny atao hoe patriarka na ray aman-dreny be zay nifandimby nandray zany teny fikasany zany ary ireo no reharehan'ny jiosy fa ray aman-dreny zay nandraisany ny famonjena sy ny anarany atao hoe Israely na mpitolona amin'Andriamanitra ary tao anatiny zany fireneny Israely zany no nifidiavana an'Andriamanitra olona mba hitondra voka ary hahatongavany zany zanak'Andriamanitra zany hoe ty ambany masoandro ary zay mila zany hoe anazy ireo an'Andriamanitra satria tao anatin'ireo no nanamboaran'Andriamanitra ny lala-pamonjena mba hatateraky zany zanak'Andriamanitra ho tonga nofo ka hamonjy ny olombelona ety ambany masoandro zany tonga teo am'izany izy kanefa ny maro tamin'ireo dia tsy nandray azy ary hitatsika ny tantara amin'ny andiny faraiky amby folo ao fa dia manambara ny tsy fandraisan'ireo jiosy ireo sy ny fandavany jiosy any Jesosy Kristy tonga teo aminy ny filazana ary zay ny ilazana hoe tonga teo amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy io le mbola mameno lay resaka ary ambony manao hoe taony mazava zay mazava teo am'izay aizina ny aizina tsy nandray mazava ary ry amin'ny andininy fa 7 sy ny fa 9 sy ny fa 7 hatrany amin'ny fa 8 dia miresaka mikasika an' Jesosy Kristy ary manambaran'izany ary eto zany amaranako lay filazana ny fanazavana momba ny hoe tonga teo amin'ny azy fa ny azy tsy nandray azy dia nentina ny lazany io ny aminy hoe Andriamanitra dia nifidy an'ity firenena ity mba hitondra sy hisehoany ary hatongavany zany olona tokoa nefa tena Andriamanitra tokoa hamonjy izao tontolo izao kanefa tao anatin'izany firenena no manan'Andriamanitra zany no tsy nandray azy ary fantatritsika ny tantara fa ny jiosy ihany no nanombo an' Jesosy Kristy tamin'ny azo fijaliana eo zany dia lazana amitsika fa hoe betsaka ny zavatra zay tokony mbola ho atolotra ao atsika fa hidina avy hatrany aho ao amin'ny toko 2 ary amin'ny fanazavana manaraka aho iresaka zavatra amitsika ihany koa ato amin'ity toko 2 ty dia misy dinidinika tiako hoentina amitsika eo amin'ny andininy fa 10 dia miresaka momba n'lay rano tonga divay sy ny fanambaranany amin'ny ahatsara n'lay divay zay rano tonga divay oka azava amitsika zany fa io moa ndraindray no ararotiny mpisotro divay sy ny mpisotro zava-pisotro mahamamo na misy alkôly hoe Jesosy aza nanovany rano ho tonga divay eo zany tsika ny resaka ny jiosy dia nahay manao divay ary manana karazany maro mihitsy izy ny am'izany atao hoe divay zany ary ao anatiny zany indrindra no aseho rehefa ao anatin'ny fanasana ka ny fanasana zay manana zany divay tsara zany no fanasana azo lazaina fa hoe miaja indrindra satria lafo zany divay zany ary io divay io dia endrika iray isehony lay teny ambara Jehovah Andriamanitra ao amin'ny Isaia 5:20 tsara ihany no andraisantsika zany teny zany na noty fotsiny azy aloha eto Isaia 5:20 ny 9
ao anatin'io a de misy filazana sy fitantarana fa anao fanasana lehibe ao atendromboly ziona jehovahandriamanitra zany hoe anambarana zany ao anatin'izany a fa anyorinany any no fotoana ho avy lay fanasanylehibe le androm-pamonjena sy androm-panavotana zay ambara fa iaina ny vahoaka n'andriamanitra zay nantson'andriamanitra anananjara ho aminy hiditra ao amin'ny fanasany lehibe ka hinana sy isotro entina anehoana fifaliany zany zay safononoka tokoa ary masina eo anatrehan'andriamanitra dia iresana momba ny matavy sy ny divay zany dinidiniky zany ary eto am'ty andininy fahenin'ity no miresaka ny divay io de zao ny voalaza ao androso isotro zany divay efa nolona ely zany hoe tena fermenté ela zany efa nolona ely ary fantatritsika tsara fa ny divay efa nolona ela de zany ny tsara indrindra hoy ny mpisotro divay ary hita moa zany am'ireny reportage samihafa reny amin'ny fanambarana momba n'ireny mpamokatra divay reny fa tsy vitan'izay ihany hoe nolona ela fotsiny zay isan'le divay tsara zany fa io divay nolona ela io a de miampy eo ambany eo hoe voadio tsara ka nydikan'le voadio tsara de hoe nasorona natao tsy nisy alcool mihitsy izany divay zany io divay io le atsony ny jiosy hoe vin cacher ka nydikan'le cacher de hoe nodiovina na madio ka divay madio io zay ny madivay tsara azy ary zay ny anehoana atao anatin'ity tantara ity ny aminy hoe ranony teo fa tsy divay akory ka hoe divay nonovana divay tsara na divay madio tsy zany no ao fa rano ndikan'izany de le rano fisotro madio azo antoka teo ny fahadiovany iny nonovay ny tompo divay ary divay tsara le tena tsara ary le tena madio ao anatin'ny fotoana zay ankalazany jiosy fety-piangonana na fety lehibe eo amin'ny fiainany isan'izany ny fanambadiny dia ireny no aroso rehefa mampiseho ny haja mamboninahitra sy ny mombamomba ny fianakaviana ny jiosy ary ao anatin'ny fotoana zay fankalazana ny pasika zay le hoe fety-piangonana lazaiko eto dia io koa no ampiasainy ary mandray anjara am'izany avokoa ny olona re hatramin'ny ankizy madinika zay manatrika ary ampitana ny fampianarana momba ny pasika zay zany a no oko ho fantatritsika ary zay nila zany hoe jesoa raha nanovany rano tonga divay a tsy divay mahamamo araky reny resahantsika ireny sy reny mahazatra ny olona zay mandray an'io andiny-tsoratra masina entina namarinana ny fisotrony divay no zava-dehibe lazainy eto fa jesoa sady nanome haja sy voninahitra zany fotoana fanasana fanambadiny zany no nampiseho ihany ko ny fahagagana mamesy azy ary ny fahatelo a de ny hoe zany divay zany zay nataony jesosy kristy teo zay azo ambary hoe 0% d'alcool na 100% sans alcool de zany divay zany a le ambaran'ny tompo fa mbola fanasana lehibe mbola nasany atsika any amin'ny fiainana mandrakizay rehefa mandray anjara sy tonga any isika mpianakavy zay zany a lay andiny tsoratra masina zay nilaza momba nyty atao hoe divay cacher ty a sy ny fomba karakarana azy manaraka an'izay a iresaky sika ny amin'ny atao hoe fanendrena mialoha ao anatin'ny toko voalohany a momba nyty atao hoe fanendrena mialoha ty a de zao ny zavatra hita eo amin'ny andininy voalohany ka hatramy fadimy zany hoe firesahana momba ny jesosy lay teny taon'andriamanitra ary teny andriamanitra de entina aneo fa zay ambarany jesosy sy nataony jesosy de ama-andriamanitra azy avokoa zay soratany jaona ao anatiny zany filazantsara ny jaona zany ary io andriamanitra io de tsy miteniteny foana akory fa zay ambarany kosa de fa voahevitra ama-andriamanitra azy
ka eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy de ety nylazana zany fanindrena mielo zany sahady ny amin'andriamanitra ny Jesoa. Eo amin'ny andininy fahafolo sy ny faraika amby folo de miresaka n'izany ko, ary ery amin'ny andininy fahatelo amby folo de manambara an'io tendry mialoha rososona io. Andeha hovakitsika kely ene zany de mba hotsarotsika ao anatin'izao fotoana zay andraisantsika ity tenin'Andriamanitra ity zao. Jaona toko voalohany ka ny andininy fahatelo amby folo zao ny voarakitra ao anatin'izany. De ireo zay tsy nateraky ny ra na nateraky ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona fa naterak'Andriamanitra. Ny olona zany zay notendren'Andriamanitra mialoha anana ho aminy de Andriamanitra no miteraka azy. Olombelona no mety namoaka azy avy eo kibo, fa ny fiantson'Andriamanitra sy namola volan'Andriamanitra azy mialoha dia Andriamanitra no miteraka azy. Ka ny zanak'Andriamanitra ny ambara am'izany ary hitatsika moa zany any aoriana any sy any amin'ny epistily ny filazana an'io. Fa io teny eo amin'ny andininy fahatelo amby folo io de miresaka momba ny aminy hoe Andriamanitra efa nifidy zay ho azy hatrany ampendoany, hatrany aloha rehetra tany. De ireo zay tsy nateraky ny sitrapony olona fa naterak'Andriamanitra. Ao amin'ny toko faharoa dia misy teny ery amin'ny andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Eo moa ny ilazako ary amin'ilay filazana tany amin'ny fizarana natolotra teo hoe fantatro ny tompo ny azy. Fantatro ny tompo ny azy satria efa voafidy ny mialoha io. Zay ny maha-Andriamanitra azy. Tsy nanana olona akanasaina sy nieritreretana koa hoe tena mino avy ranony sa manao forma mino fotsiny. Olona azo lazaina fa niatsara velatsisy ny sisa tsy ariavana. Ary tsy nisy ny atsara velatsy na teo anatrehan'ny tompo azy reo olona reo satria rehefa nahita ny asa mahagaga zay nataon'i Jesoa reo de samy taitra avokoa ary samy niaiky ka nino ary nino ny Jesoa hoe lehilahy zay avy amin'Andriamanitra ity ka nanao fahagagana. Fa izao nefa no misy Jesoa malala ny azy satria ny azy efa voafidy ny mialoha ary fantany mialoha efa naterany mialoha. Ary zany rehetrarehitra zany nilazana amitsika eto hoe naninona tsy izy rehetra no natokisan'i Jesoa nefa fanambara fa hoe de nino azy ny maro ao anatin'izany fa ny vitsy ihany tao anatin'ireo no nifidian'i Jesoa. Eto zany de sarena ny saitsika araky zay fantazaina tany aloha tany hoe misy fifidianana satria ao anatin'ny resaka momba fifidianana no resantsika ty atao hoe tendry mialoha rososony ty. De misy ny atao hoe fifidianana élection commune na fifidianana iombolana, ary misy ny atao hoe élection spéciale. Io de fifidianana manokana. Ireo zany zatra samy hafa ireo. Ao anatin'ilay fifidianana iombolana de miresaka ny fitondran'Andriamanitra ny vahoakany zay nofidiny amin'ny anarany. Ao anatin'ireo vahoaka ireo nefa misy vahoaka tsy an'Andriamanitra fa tafaraka ao anatin'ireo satria ny fobe. Jereo tsara raha ny tantara nivoaka tany amin'ny fotoana tany Egypta de hitatsika tsara ny olona rehetrarehetra de nivoaka tany daholo zay atao hoe jiosy na zanak'Israely, nivoaka avy tany toly daholo. Fa izao rehefa tonga nandeha de taony mpitsiomy taony zao tsy tafiditra tany Kanana reny sasany rehetrarehetra maty tany an-dalana reny sasany rehetrareny satria tsy azy. De ao am'izay mivoaka le teolojiany aminy hoe le reste d'Israël na ny sisan'ny Israely. Zany hoe nilazana andreo ny sisan'ny Israely reo de ny hoe reo olona zay hany sisa ambony am'ireo le tsy mahatoky ireo fa ireo ihany ny tena mahatoky ary mahazo. Ary ao anatin'izay nilazana amitsika hoe na de teo azy reo olo maro zay nilazaina fa nino reo de mety olona nahita zavatra fotsiny de taitra. De tahaka n'ilay fanoharina nataon'i Jesoa hoe
raha torinany eny nytenika ataony fampianarana de misy tonga de mandray ohatrany tonga de miny nefa mora maty de takany tany marivo misy vatolampy zany vao maniry de maty rehefa aveo malazo. Misy takany ao anatin'ny tsilo vao maniry de gejainy tsilo de zay. Ary misy ao anatin'ny tany tsara sady mavokatra de ireny lay izy, reny lay ambara fa voafidin'Andriamanitra. Diavana manano amin'ny tompo eo indrindra zany ny ilazana amitsika fa hatrany amin'ny voalohany amin'ny fanendrena n'Andriamanitra ny olona hatrany amin'ny fiandoham-pahariny de fa fantany azy, fantany azy ary anamboaran'Andriamanitra lalam-pamonjeny ireny isehony ny hevitr'Andriamanitra ny amin'izay handova fiainana mandrakizay ho aminy. Ary izany voninahitr'Andriamanitra asehony zany no mampijoro ny fiangonana ka hijorontsika sy fampitezantsika tahak'izao ka hifampahirizantsika. Ry avako malala amin'ny tompo, ry aparbe famonjena mahatahiry ny finoana, mifankaty mazoto amin'ny fampona masina. Raha mameriny isika sy mianatra ary miara-mamaky zany Jaona toko voalohany sy Jaona toko faharoa zany dia ny mba hahatonga atsika hiorina tsara amin'ny finoana, mba hatateraka an'io atao hoe vinatsika hoe mahatahiry ny finoana ny aparbe. Marina fa mafy ny zavatra entitsika. Za ry avana lazaiko amitsika fa tena isaky ny misy vaovao mampalahelo de mitoboka sy marary ny fo. Inona moa no azo atao? Manaiky taka ny Job sika hoe tompony manome izy manaisotra isaorana ny anarana. Fa izany indrindra no tokony hanentana antsika hifankaty hitazona tsara ny finoana ary mbola hitoetra amin'izany finoana zany ary azoto amin'ny fanompona amin'ny fotoana izay ilan'ny tompo antsika n'izany. Io anao mijery sy manaraka zao fampianarana zao, natao mihitsy eny ty fampianarana ty izonantsika ny finoana e, hitehirizantsika n'izany, halalantsika fa isika ny isan'ny rehefa voatendrin'Andriamanitra ka hiazona tsara n'izany tsy viny miakaviana miakavanana fa mba hiaritra amin'izany finoana zany. Fantatro fa mbola liny ianao ary vonona mbola te hanaraka amin'ny herin'ny indray isika manao izy. Amarana ny fotoana isika ry havana de isika hiombona amin'ny alalan'izao vavaka izao. Tompo, isaoranay ianao ny amin'ny fahatanterahany ity fampianarana andiany voalohany ity ao anatin'izao serasera ampitaina lavitra izao. Ireo mpanomponao zay manaraka sy miaino ary mahita ity fandarana ity de mbola azoto anaraka ny fizarana manaraka indray ary mbola hitsakotsako sy andinika izay efa natolotra ihany koa ary mbola hanohy ny famakina ny boky filazantsaranao Jesosy zay nisoratany Jaona. Tompo, azaviranao mpiaino manadino loa ka mitaka ny tenany fa ataovy mpiaino mahatsiaro mitahiry sy mahatadidy kosa ary mampiatra sy miaina n'izany eo amin'ny momba azy ary mba hamahanany zany eo anivon'ny ankonany sy ireo manodidina azy rehetra. Dia amin'ny fanainao masina tompo, mbola hitahiry anay ka hiaro anay amin'ny loza sy ny atamo rehetra ka tsy akasika na anatina nylay fiomenanay zany na ny amin'ny vatanay sy ny tenanay fa ianao tompo haniraka ny anjerisonao marobe hitoby anodidina zay matahotra anao ary zany no fanantenanay. Raha nay eo zay any an-danitra mba masinina ane ny anaranao, tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety atany tahaka ny any an-danitra, meo anay an'io zay anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay ary za mitondra anay amin'ny fakapana manafanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay aminy. Anonona ny tondrozotra isika ry havana dia andray ny tsodrano ao aorianan'izany. Amin'ny anarany tompo, ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Ko amin'ny zavatra rehetra dia sehoany ny tenanao ho fianarana ny asa tsara. Ko amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra. Amen. Ho tanteraka aminareo ane ny tsodrano zay tononona amin'ny anaran'ny tompo.
andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy, mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra ireriany eny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.